fa efa herinandro izao no natotosany ny fanaovan-tsiny ny famindram-pahefana teo amin'ny Palais Général ny ANS vaovao sy ny teo aloha rehefa tapapetraka rapim-boa ofisialy toy masin'ny olona ary ny Palais Général ny ANS vaovao Andriamatorana Saint Patrice dia androany kosa no fotoana nanamafisany an'izay teo anoloany ilay nahary fanadihadiana. Fanampam-pivavahana lehibe hifangataham-pitahiana ho an'ny firenena sy ho an'ny Akademia Pirenena ny Fanatanjahantena na ny ANS no nakafana ny fandraisan'ny Palais Général vaovao Andriamatorana Saint Patrice ny fitantanana ny Akademia ANS etsy Ampefloha. Napetraka tokoa mantsy ny fijery vaovao ny ANS dia ny fijery mirafitra amin'ny tenin'Andriamanitra atetsy amin'ny kianja mitafin'ny ANS ihany no natanterahana io fotoana io marina io izay naraha ny lahateny nataon'ireo mpiandraikitry ny eo amin'ny sehatra mahakasika ny fanatanjahantena sy ny fanabeazana. Fotoan'androany dia famezam-boninahitra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra ary fitondrana mambavaka ny fiainam-pirenena indrindra fiaina ny Académie Nationale de Sport sy ireo fanadinan'ny zanakitsika ary ao anatin'izany ny sport étude izay solitena ny firenena ao anatin'ny atrika ireo fanitana ny resam-pirenena dia hitatsika tsara fa songadina teo fa tsy hoe fanatanjahantena ihany no hain'ireo kirao fa fiderahan'Andriamanitra ihany koa dia fotoan-dehibe zany ity andro androany ity ary zany iny fa tsy voalohany tsy farany zao dia Andriamanitra rirany no memboninahitra. Ireo rehetra nandray ny fitenenana moa dia samy nanasongadina ny toerana avo lenta tokony izy ny Akademia Pirenena eto amin'ny sehatra nasionaly sy resam-pirenena. Ny solotenan'ny ministry ny fanatanjahantena kosa dia nanamafy fa avaozina ny fanatanjahantena an-tsekoly anaraka ny venitry resam-pirenena. Nisaotra ny mpampianatra, ny mpianatra sy ireo rehetra izay niara-nombonahitra tamin'ny fampandehanana ny ANS Ampefloha ihany koa ny Palais Général vaovao. Fiarah-miala etaeta moa no namaranana ny fotoana atetsy amin'ny ANS Ampefloha ity androany.